ianao ry Jesosy io ianao namonjy anay maty tao Kalvary ny eloko rehetra efa nofafanao ka misaotra anao aho ry Jesosy fitiavana lay Satana favalo tsy androbaka intsony fa ianao no miaro zay mialo taminao diralaza ho anao ry Jesosy io voninahitra sy saotra no atolotro anao ka sandratro ny omby mandram-piverenanao ny manaraky anao no masambatra izao lay Satana favalo tsy androbaka intsony fa ianao no miaro zay mialo taminao ka diraiky ho lalandava ry Jesosy io ny fitiavana ho ay na le tsy mendrika ka sandratro eran-tany ifaharebiazanao ka izao tontolo izao areny anaranao lay Satana favalo tsy androbaka intsony fa ianao no miaro zay mialo kaminao lay Satana favalo tsy androbaka intsony fa ianao no miaro zay mialo kaminao. Alleluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy fahasivy ny volana oktobra 2025 ry ava-malalo amin'ny tompo tonga indray ny fotoana amin'izao alina izao ahafahantsika miaravavaka eto hitady an' Jesosy. Ny hira teo dia raha enao dia hira manambara ny amin'ny hoe mpanjakako ianao, ny tompo zany no mpanjakantsika. Iny hira iny dia ny tompo no nanome ny hira isaorana anazy lehibe izany. Tena mpanjakanao marina ve Jesosy? So de variana ianao amina zavatra hafa ry havana. Tena efa tonga ny fotoana ankehitriny ahavariana antsika zanak'olombelona amin'ny zava-poana. Raha tonga amin'izao moa Jesosy, raha tonga amin'izao Jesosy firy ny ho tafakatra. Amen. Firy ny ho tafakatra raha tonga amin'izao Jesosy satria variana amin'ny zavatra maro ety ambony tany ny zanak'olombelona. Ry havana hivavaka aloha isika, hideran'Andriamanitra ankalaza azy, anome voninahitra azy. Oka itsika tena hitady bebe kokoa mihitsy an' Jesosy satria tena marobe ny fandrika toy ny fahavalo izay tsy ahafahantsika mijoro tsara. Ny fahavalo no manao ny fandrika maro isan-karazany izay tsy ahafahantsika mijoro tsara. Jesosy zany efa niteny tamintsika izy ao amin'ny Matthieu 24 ny amin'ny zavatra ho avy zany. Fantatsika tsara ny amin'ny ady etseroa ny zavatra maro etseroa efa misy zany ankehitriny. Dia manararoatra ihany koa ny fahavalo manao izay ifantohan'ny masontsika sy ny saintsika amin'ny zavatry ny tany.
zafady ka mila isika tena mifantoka tsara mihitsy amin'i Jesosy tompoko raha te ho tafiditra lanitra. Izay no nahatonga ny rahateo hoe mpanjakako ianao ry tompo, izy no mpanjakantsika. Ary tena tokony hoe ho tsapantsika tsara hoe Jesosy no mpanjakantsika ary izy irery ihany no tena hoe fikirantsika ho tadiavintsika amin'ny izao andro farany izao. Oka hijoro tsara isika tompoko mba tsy ho very ary indrindra mba ho tafiditra ny lanitra isika. Hivavaka isika tompoko, hideran'Andriamanitra ankalaza azy alohany andraisantsika tenin'Andriamanitra rehefa avy eo momba ny amin'ny fanahy masina, izay no nomeny fanahy masina teo, momba ny amin'ny fanahy masina izay no nomeny teo ka hivavaka aloha isika hisaotra ny tompo amin'izao fotoana ahafahantsika mivory izao dia rehefa tsika andray tenin'Andriamanitra hoentintsika amin'ny vavaka ataony aorianan'izay. Asandrato ny vavakanao ho an'i Jesosy n'aiza n'aiza misy ianao dia atsovy ny tompo mba hanatrika anao. Izay ny faniriana tompoko hoe anatreha ny tompo antsika tsiraray avy mihitsy dia atsovy Jesosy mba tsy ho verimaina foana tompoko ny ahatongavanao vavaka eto fa mba tena ho tsapany fanahinao fa misy tena hoe présence an Jesosy eo Jesosy eo aminao izy mieno anao izy mamaly anao satria tena mampalahelo anao raha ohatra ka manaraka vavaka eto na mihaino koa vavaka izay voaka eto nefany tsy mahatsapa akory ilay fanahiny iray izay tokony eo amintsika. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo misaotra anao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao satria Jesosy tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy malala fa noho ny hery avy aminao satria anao tompo malala no mpanjaka araka ny rahateo, mpanjaka ny fiainanay ianao Jesosy ianao rery ihany no hiafy faranay tsiraray avy ka mangataka ny fanatrehanao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Oka ianao tompo hiaino anay tsiraray avy ny amin'ny vavaka izay ho tononina eto Jesosy eo ihany koa tompo ny amin'ny teny Jesosy izay hozarainao aminay fanahy masina. Oka ianao fanahy masina anambara izay tianao anamboaranao anay mba ho tafiditra lanitra izay. Mangataka anao fanahy masina nokatra ny masom-pananay tsiraray avy mba tena ho ao an-tranonao tokoa izay rehefa tonga ny fotoana ialanay ity. Jesosy oka ny rahanao Jesosy andrakotra izao fotoana izao. Tompo malala ianao efa nandidy eroainy devoly ka mianaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra zanatsipika na amin'ny endriny ahoana izay rehefa ny fahavalo mitady hanafika anay dia dorako ao amin'ny ranao izany Jesosy miveran-davaka ny elo izany tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa fodorahiko amin'ny rano Jesosy avy Nazareta. Miala nareo dia veran-davaka ny elo, miala ny devoly mpandrebireby rehetra potehako amin'ny rano Jesosy raha vako amin'ny rano Jesosy davaka ny elo ny plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Miala ny devoly mpanafika rehetra amin'ny écran potehako amin'ny rano Jesosy raha vako amin'ny rano Jesosy davaka ny elo ny plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Miala ny devoly ny toromaso izay mampatory ny tsiraray avy dia potehako amin'ny rano Jesosy veran-davaka ny elo nareo rano Jesosy avy Nazareta tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Miala ny devoly manampitsofina rehetra izay tsy mampihiratra ny masom-panahy tsiraray avy dia potehina amin'ny rano Jesosy veran-davaka ny elo nareo anareo devoly manampitsofina, devoly manampina fanahy rehetra izany fahajambana rehetra tsy aizana mamaky teny dia potehako amin'ny rano Jesosy ravako amin'ny rano Jesosy didiko amin'ny rano Jesosy dia miveran-davaka ny elo amin'ny rano Jesosy avy Nazareta tsy manan-kery tsy manam-pahefana rehefa potehako amin'ny rano Jesosy. Ny asa maty Satana rehetra izay mandrebireby rehetra dia potehina amin'ny rano Jesosy andiveran-davaka ny elo nareo amin'ny rano Jesosy avy Nazareta tsy manan-kery aminay tsy manam-pahefana aminay. Ka misaotra anao Jesosy oka ianao tompo no hanatrika anay tsiraray avy, oka ianao tompo no hampiratra amin'ny masom-pananay tsiraray avy Jesosy ka rakofy amin'ny ranao Jesosy izao toerana izao, rakofy amin'ny ranao Jesosy ny tenanay tsiraray avy, rakofy amin'ny ranao Jesosy ny tokantranonay tsiraray avy, rakofy amin'ny ranao Jesosy ny mombanay tsiraray avy Jesosy satria ny rano tompo no afaka Jesosy miaro anay Jesosy ka misaotra anao Jesosy malala ho an'ny voninahitra dia ho anao rery ihany mankasitraka Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen, amen. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany izany. Io zany no teny nomeny fanahy masina zany antsika zany momba ny amin'ny fanahy masina, momba ny amin'ny fanahy masina. Io raisitsika zany mba tena hoe ampiorina antsika bebe kokoa zany no
nazahoantsika zany no teny io hoe fantatrao marina ve izy ilay fanahy masina ary manana ny fanahy masina ve ianao, manana ny fanahy masina iray ve ianao ao aminao mba ampahery anao. Ry havana, raha tsy misy ny fanahy masina isika dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy, satria izy ilay fahazavana mitondra antsika any an-danitra, izy no mitondra antsika any an-danitra, ary ny fanahy masina no jiro manazava antsika ihany koa. Io fanahy masina io dia ny tompo mihitsy no mahita antsika hoe mirehitra, zany tsika ety ambony tany hoe mirehitra, zany hoe misy afo zany, zay le afo ny fanahy masina. Izay le fahazavazo tontolo izao. Jesosy niteny hoe izy ny fahazavazo tontolo izao, ary koa niteny koa Jesosy avy eo hoe ianareo no fahazavazo tontolo izao. Isika zany zao no fahazavazo tontolo izao. Ahoana ny fomba fiainanao, ahoana ny mombanao, tena fahazavazo tontolo izao marina tokoa ve ianao tompoko sa tsy? Sao sanatrika fahamaizinana indray ny ao anatinao ka anamaizina ny manodidina. Mila tena mitandrina antsika tompoko. Ho raisintsika zany ten'Andriamanitra, Kolotiana 1 toko 2:20. Dia misy verset iray ihany koa raisintsika rehefa avy eo, tsy haiko na ray na roa fa ny fanahy masina no mahalala. Dia ho vakiantsika ny Kolotiana 1 toko 2:20 andiny 1 ka hatramin'ny 20 no raisintsika zany. Kolotiana 1 toko 2:20 any amin'ny testameta vaovao izany ho an'izay tsy mahafantatra, dia any arinan'ny asan'ny apôstôly any ho any ny misy ny Kolotiana zany, arinan'ny Rômana ihany koa misy ny Kolotiana 1 toko 2:20. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, andiny 1 ka hatramin'ny 20. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao anaran'i Jesosy Tompo hoe ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny amin'ny zavatra ara-panahy, ry rahalahy, ry rahavavy, dia tsy tiako tsy ho fantatrareo izany. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia noentina tany amin'ny sampomona. Araka izay nitaomana anareo, koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenena ny fanahin'Andriamanitra ka miteny hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary ny tsirairay dia samy nomeny fanahy ahay mampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny iray dia nomeny fanahy teny fahendrena, ny iray dia teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ny iray dia finoana amin'izany fanahy izany ihany, ny iray dia fanomezam-pahasoavana hoentina manasitrana amin'izany fanahy iray izay ihany, amin'izany fanahy iray izany ihany. Ny iray dia ny manao fahagagana, ny iray dia ny maminany, ny iray dia ny mahafantatra fanahy samihafa, ny iray dia ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny iray dia ny mandika teny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asa ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Amen. Ry havana, eto zany dia manambara ny fanahy masina, fanahin' iray io. Any boky Genesisy toko 1 manambara eo amin'ny andininy 1 eo mihitsy. Mandao vakitsika ihany satria tsy mety le miteny nefany tsy voavaky le izy. Andininy 2 Genesisy toko 1 vakitsika ny andininy 1 sy 2 aminaran'i Jesosy Tompo. Zafady. Ny titra dia hoe na ary izao rehetra izao sy ny olombelona Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no teo ambonin'ny lalina,
ary ny fanain'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano. Amen. Io zany ilay fanahy masina. Ny fanahy masina dia tany am-boalohany. Io ilay fanan'Andriamanitra io. Io ny tompo le ao anatintsika, ho antsika izay zanak'Andriamanitra, fa tsy hoe ny olona rehetra. Ny tompo Andriamanitra mahery no manome ny fanainy ho antsika rehefa tena ao aminy isika, rehefa tena mankatoa azy isika. Vakio ny Jaona 4:10. Tsy maintsika mankatoa ny didin'Andriamanitra, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, zay izy vao ao amintsika zany. Zay vao manome ny fanahiny ho antsika Andriamanitra. Satria ny fanan'Andriamanitra dia tsy homenimeny fotsiny amin'izao, fa tsy maintsika aloha lasa zanak'Andriamanitra zay vao mahazo ny fanahin'Andriamanitra. Izay ilay hoe fanan'Andriamanitra, lehibe indrindra io fanan'Andriamanitra io. Tsy tsapanao hoe manao ahoana ny habeany fanahy masina tokony hajaintsika zanak'olombelona izany. Fanahin'ny iray ane izany tompoko hoe fanahin'ny iray any an-danitra no ao anatintsika olombelona. Tena zava-tsoa izany asa na tsapanao na tsia. Fa ny fanahin'Andriamanitra, Andriamanitra lanitra no ampitoeriny ao anatintsika. Io ilay miboiboika ao anatintsika rehefa zany isika. Io ilay mampafantatra antsika zavatra miafina. Io fanahy masina mampianatra antsika, manova antsika hoendry. Marobe ny voambara teo raha ny tsara anao namaky an'io ten'Andriamanitra amin'ny Korintianina 1:20 io afaka averinao vakiana miadana ilay izy. Marobe ny fanomezam-pahasoavana omeny fanahy masina. Marobe isan-karazana izy ireo, nefa ambara ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa io dia hoe ray ihany zany izy io, ray ihany, satria io le telo fahiray, Andriamanitra, ray, zanaka, fanahy. Izay le izy, ray ihany ireo. Izany hoe ny fanan'Andriamanitra dia zarainy amin'ny zanany, dia nefa nisika ao amin'ny ray ihany. Ny tena zanany ho ao satria mazava tsara ny ery amin'ny 2:12 azafady ato amin'ny Korintianina 1:12, jerevy tsara ny 2 na ratsoso tompo hoe fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia noentina tany amin'ny sampomona araka izay ny taomana anareo. Amen. Natreo aloha hitanareo zany fony jentilisa, zavatra efa passé zany. Tsika teo aloha dia tsy nanana ny fanahy masina, tsy tao anatsika fanahy masina rehefa tena amin'ny tompo ianao ankehitriny. Fa raha mbola tsy eo amin'ny tompo ianao dia tena tadiavo aingana Jesosy mba hitoerany fanahiny ao anatinao dia mba ho voavonjy ianao, dia mba ho tafiditra lanitra. Fa mila antsika tena manaja ny fanahy masina io mankatoa azy satria fanahin'Andriamanitra io. Fanahy indray zanak'Andriamanitra ny antsika tompoko hoe teo aloha tsika dia tsy nafantatra any hoe fanahy masina, fa manaonao foana. Ao ny fitenenan-dratsy, ao ny fijangajangana, ao ny fanirian-dratsy, ao ny favetavetana, ao ny fangalarana. Mbola misy mangalatra hatramin'izao, tena gaga mihitsy aho nahita zavatra piseho any an-tanindrazantsika. Tena mampalahelo, mangalatra, ry havana. Ny halatra fotsiny dia mahaverany amin'ny afo be. Mahaverany amin'ny afo be. Any amin'ny Apocalypse 2:20 afaka raisinao ny verset, afaka manoratra ianao mba tsy ho lavabe amin'ny amakiana ten'Andriamanitra. Raiso ny verset tononiko dia afaka raisinao ny 2:9 ao amin'ny Apocalypse 2:20 vakio ny ao amin'ny 9:5. Dia eo ihany koa ny ao amin'ny Apocalypse 1:20 ny 9:9. Manambara fa raha ny lainga fotsiny dia efa mahaverany amin'ny elo. Eto zany dia hoe atao vera ato amin'ny Korintiana tsika zao. Eto dia manambara ny amin'ny fanahin'Andriamanitra fanomezana. Iza moa ny olombelona no anome antsika zavatra fotsiny. Misy ny manome hoe ty meko anao ty kadona ohatr'izany. Fa eto dia fanomezana mandrakizay, fanomezana tsara, tsisy toy izany, ary tokana mihoatra lavitra noho ny volamena, mihoatra lavitra noho zavatra hitan'ny masontsika zao. Ry havana, ny fanahin'ny iray. Ny fanahin'ny iray mba ahafahantsika miditra lanitra. Tokony aniry isika rehetra anna ny fanahy masina, satria raha tsy manana ny fanahy masina dia anatin'ny aizina fiainantsika, ary tonga dia afo be ny hovantanana.
Rehefa ao amintsika ny fanahy masina dia matahotra antsika ny fahavalo. Matahotra antsika ny fahavalo. Izany hoe Satana zany sy ny frongony. Izay na tonga le hira teo iny nameny tompo ahy izy iny efa ela dia manambarany amin'ny refrain, raha helinao tsara ny refrain le hira. Ilay Satana fahavalo dia tsy handrobaka intsony. Tsy voarobaka intsony isika rehefa ao amin'i Jesosy satria efa naharesy isika tahaka an'i Jesosy mpandresy. Ry havana mila antsika tena hoe ao anatintsika tokoa ny fanan'Andriamanitra. Mila tena ao anatintsika tokoa fanan'Andriamanitra. Dia eto zany ten'Andriamanitra manambara ireo fanomezam-pahasoavana isan-karazany izay omeny fanahy masina zany. Ny ray no manome satria ny ray izy no manome ny fanainy ho antsika zanany. Rehefa tsy jentilisa intsony isika, rehefa manaraka an' Jesosy isika, rehefa miala amin'ny ota isika, mila kolokolointsika tsara io fanahy masina io, mila tsika mankatoa azy satria izy koa ny raintsika, satria Andriamanitra ihany ny fanahiny araka nambarako teo. Raintsika Andriamanitra ary ny fanahy masina koa dia raintsika, Jesosy koa dia raintsika. Izay ilay telo fahiray. Izay ilay telo fahiray. Andriamanitra any an-danitra, Jesosy any an-danitra, ny fanahy masina dia ao anatsika ary manodidina antsika ihany koa izy, miaro antsika. Ary ny tompo Andriamanitra, Jesosy sy ny ray dia onona ao anatsika koa ny ray, fampifanahy zany. Any amin'ny Jaona 4:20 afaka vakianao koa. Ny ray dia tia antsika izy, kanefa tsy mipetraka ao amin'ny trano maloto Andriamanitra. Tsy azontsika tambatra mihitsy amin'ny sampy Andriamanitra. Tsy azontsika mihitsy atao hoe ankatoan'Andriamanitra tsika dia avetsika mbola misabaka amin'izao tontolo izao ihany. Ry havana tsy mety zany. Andriamanitra tsy ankasitraka an'izany. Ho vomafy tsika zanak'olombelona raha sady manompo an'Andriamanitra. Tsika miteny Andriamanitra efa tsika zavatra ratsy. Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Tsy mihaino mpanota izy fa izay manao ny sitrapony ihany no henony. Izay manao ny sitrapony ihany. Ry havana tsy moramora miditra ny lanitra. Tsy maintsy tsika misafidy izay alehantsika. Isika nefa manana safidy. Jesosy tsy mba manery Jesosy. Tsy mba manery Andriamanitra. Fa izay tiantsika no apetrany ho safidintsika. Nefa ny fantatsika tsara fa raha mifidy ny fiainantsika dia tafiditra any an-danitra. Fa raha mifiditsika ny fahafatesana dia any amin'ny hafobe ny hafarantsika satria araka ten'Andriamanitra hoe napetraka eo alohanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Fa fidio izy ny fiainana mba ho velona ianao. Ka tokony tsika tena hoe hifidy ny fiainana mba ho velona. Eto zany ilay fiainana tena hoe ao koa ny fanahy mas'Andriamanitra ao anatintsika. Io ilay fahazavana araka ny teneniko teo. Ny ray dia manome antsika ny fanainy. Ary itsika zany teo alohantsika dia jentilisa. Ry havana rehefa olom-baovao dia olom-baovao. Tsy misy mihitsy ao ampovoany. Izay ilay atao amin'ny avy Jesosy. Izay ilay tsy ny tompo ahy. Nasain'ny tompo arahantsika raha tena hoe te hiditra lanitra isika dia miala amin'ny ratsy rehetra. Miala amin'ny ratsy rehetra. Mila antsika miana amin'ny fahamasinana anatiny sy ivelany. Anatiny sy ivelany. Raha zantsika tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy. Izay tompoko rehefa teo any an-danitra. Izay ny lalana makany an-danitra. Teriny makany an-danitra fa mila antsika mijoro mba ho tafiditra ny lanitra. Maro nefa tafiditra any. Ireo zanaky ny tompo teo aloha fatantsika tsara raha mamaky ny ten'Andriamanitra isika. Maro nefa tonga any an-danitra. Dia isika ve dia tsy ezaka ve ho tonga any an-danitra? Ry havana, mila antsika miezaka isika tsy raray avy fa tsy fampitatana. Tsy fampitatana fa an-tsiraray avy ny lalana makany an-danitra. Samy miezaka tsika, samy manana ny koloarantsika tsika ao any an-danitra. Samy miezaka mijoro, miezaka miady amin'ny fahavalo, izay vao tafiditra ny lanitra. Izay vao tafiditra ny lanitra, Jesosy no mpanafaka. Jesosy no mpanafaka fa tsy ny mpitondra fivavahana akory fa Jesosy no mpanafaka. Dia ho vakiantsika ny ten'Andriamanitra dia ho raisintsika izay tiany fanahy masina azavaina anatin'ny ten'Andriamanitra io. Korinthiana 2:12 dia ho raisintsika ny ten'Andriamanitra. Vakiako amin'ny anarany. Ny amin'ny zavatra ara-panahy ry rahalahy rahavavy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo izany. Hatreo aloha. Amen. Eto zany dia ampahafantariny Paoly apôstôly tsara fa ny amin'ny zavatra ara-panahy. Ara-panahy. Fa tsy ara-nofo zany. Raha voaresaka nofo dia nofo tsy ho tafiditra any an-danitra.
fa raha tehitra ny an-danitra tompoko dia adinoy ny momba ny fitiavana mombany amin'ny nofo. Aza atao mibahana anatin'ny fiainanao tsony mombany amin'ny nofonao, fa tadiavibe koa ny amin'ny ara-panahy. Zay mahatonga Paoly miteny eto hoe ny amin'ny zavatra ara-panahy rahalahy ry rahavavy koa zany a, dia tsy tiako tsy ho fantatrareo izany. Andininy faharoa, fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia noentina tany amin'ny sampimoana araka izay nitaomana anareo. Amen. Zay le izy le fanompo-tsampy. Le fanompo-tsampy sampimoana. Ny sampy dia tsy miteny. Ny sampy dia tsy miteny. Andriamanitra miteny tompoko, fa ny tapa-kazo na statut na lakroa na inona ino dia tsy miteny. Efa nanao témoignage teto efa taonany maro zay a. Tamin'izay a findra tato amin'ny tranonay tato zany, viden'ity trano ity a, dia tamin'izany fotoana zany mandroaka devoly nefany a tsy fantatra tsara akory le fomba hoe fandroana devoly amin'izany. Dia tamin'izay ity tranonay ipetrahana ity a, mbola nisy zany a, hitanareo le ohatran'ny lakroa kely reny zany, atao tanan'olona reny lakroa kely amin'ny sisisiny tany ambany ny lakavy sotry zany a. Dia le izy zany lakroa io a, na dia mandroaka devoly ianao a, dia le izy mbola verina ihany le devoly. Ary tamin'izany ireo zanako mbola kelikely, efa ataoko hoe firy taona lasa zay, ataoko hoe tany amin'ny 8 taona lasa tany ho any angambany, tany ho any efa ela be mihitsy a. Dia tamin'izany ny zanako zany mbola kely zany izy menadata tamin'izany. Dia zavatra miseho a, mijaly mihitsy le zanako amin'ny alina satria tafihan'ny fahavalo. Mijaly satria tsy mahafantatra. Heverina fa hoe mety ny lakroa sotry zany reny. Dia indraindray raha mandroaka devoly dia mitondra mihitsy le lakroa. Dia ny ankizy manaraka avy ao aoriana ry havana. Tsy mampalasa ny devoly izany. Lasa le devoly roahana eo fa avy eo verina ihany. Satria tsy ny statut na zavatra ampiasaina akory no mahavoaroaka ny fahavalo, fa Jesosy no mahavoaroaka ny fahavalo. Ary koa sampy avokoa reny, sampy reny. Tonga moa ny fotoana ny avy eo no nafatsapako no nampahafantariny fanahy masina dia nahariko avokoa ankehitriny tena saorana tompo fa tsisy ninina intsony satria feno fanahy masina. Feno fanahy masina ka tsisy ninina intsony ato tokantranonay. Ka zay le izy hoe eto zany dia manambara tsara mihitsy ny tenin'ny Paoly apôstôly eto hoe araka eo amin'ny diny faharoa hoe ianareo dia noentina tany amin'ny sampimoana araka izay nitaomana anareo. Amen. Ry havana sampimoana. Sampy anie reny zavatra reny, ka mila mitandra antsika fa tsy azo atao mampiasapasa zavatra toy satria ny tompo tsy niteny mihitsy an'izany. Izy raha mananatra antsika raha ny tompo any amin'ny bokin'ny Exodosy manambara tsara mihitsy ny tompo mba hialantsika mihitsy ny amin'ny fanompo-tsampy toy izao satria ao anatin'ny didy 10 izany. Anatin'ny didy 10 mihitsy ny momba an'io. Ka mila antsika tena mitandra satria ny tompo dia Andriamanitra be fitiavana izy ary mamindra fo amin'ny zanany rehetra izy, fa mila antsika zany miova tsara mihitsy ary mahafantatra ny amin'ny hoe sampy ity ary tsy mety satria ianao ihany no voa raha ohatra ka manompo sampy tompoko. Hovakintsika ihany ny tonoten'Andriamanitra ny andinin'ny 9. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenena ny fanahy masina koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenena ny fanahin'Andriamanitra ka miteny hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Amen. Ry havana zany mihitsy. Ny tompo zany dia izy ilay Andriamanitra, ary tsisy olona izany tsisy olona miteny izany ampitenena fanahy masina ka matafateny hoe voaozina Jesosy. Tsisy izany tompoko, tsisy izany. Rehefa ao amintsika ny fanahin'Andriamanitra dia tsy matafateny zavatra toy izany isika. Dia eo koa manambara koa ny ten'Andriamanitra hoe dia koa hoe ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fanahin'Andriamanitra no mampanaiky antsika hoe Jesosy no tompo. Jesosy no tompo. Ny fanahin'Andriamanitra no mampanaiky antsika an'izany. Misy anie tompoko olona toriana tenin'Andriamanitra nefa tsy mety manaiky satria mbola tsy ao ilay fanahy masina.
mbola tsy eo ilay fanahy masina. Ary misy tena tsy mahazaka mihitsy ohatra ka hoe mare ohatra hoe ira fivavahana ohatra izany satria tsy eo tsy ilay fanahin'Andriamanitra. Fa eo za tena hoe fantatrao rehefa aminao ny fanahin'Andriamanitra. Ka eo rehefa manaiky ny tompo ianao, rehefa manaiky an'Andriamanitra dia ajao ilay fanahiny ao anatinao. Satria raha ohatra ka tsy ajainao dia miala ny fanahin'Andriamanitra, miala izy. Tahaka tamin'ny Saoly mpanjaka, alan'Andriamanitra ny fanahiny rehefa ohatra ka tsy mankatoa an'Andriamanitra isika. 4, zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Amen. Hatreo aloha. Eto izany dia fanomezam-pahasoavana izany no omen'Andriamanitra antsika. Ry havana. Ny fahasoavana dia Jesosy, izy mihitsy ilay fahasoavana. Izy mihitsy ilay fahasoavana amin'ny fiainantsika. Fahasoavana lehibe izany. Manambara mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Io ilay fanahin'Andriamanitra, iray ihany ny fanahin'Andriamanitra. Dia zarazaraina samihafa, zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Eo izany manambara ny amin'ny hoe iza amin'ireo moa no anananao. Efa marana ve ianao ny amin'ny fahasoavana efa nomeny tompo, efa nahazo ve ianao? Efa nahazo fahasoavana avy amin'ny tompo ve ianao? Inona no fanomezam-pahasoavana nomeny tompo anao? Tokony anana ianao. Tokony anana isika tsirairay avy izay narian'Andriamanitra. Tsika asa-tanana tsirairay avy tokony manana fanomezam-pahasoavana satria izay no ahafahantsika koa any an-danitra. Ry havana, mila ny tsika tena manana fanomezam-pahasoavana hanompoantsika an'Andriamanitra hiadintsika amin'izao fiainana mandalo izao. Fa tsy hoe koa hoe zavatra araka ny nofo izany, fa ny fanomezam-pahasoavana dia hoe araka ny fanahy rehefa tena ao amin'ny tompo isika. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia mangetaheta foana aloha isika, te hiaona aminazy foana, te hanompo an'Andriamanitra foana. Izany hoe fitiavana tsy misy fetrana ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa tena ao amin'ny tompo ianao. Tena hoe te resaka amin'ny foana, ohatra ny mifankatia, izay ilay izy satria Andriamanitra ilay tia antsika ary zanany isika. Dia tena hoe mitady resaka amin'Andriamanitra foana. Te hanatona an'Andriamanitra foana, tady an'i Jesosy foana. Tena hoe oksizaina antsika mihitsy ny tompo. 24/24 tena hoe te resaka amin'i Jesosy foana. Izay ilay fanahy masina miboiboka loharanon'aina ao anatintsika. Ao anatintsika. Ilay fanahiny iray io. Io ilay fanahiny iray any an-danitra. Dia tokony ho mangetaheta foana isika rehefa ao amin'i Jesosy. Izay ilay fanahiny iray izay. Dia eto izany 5 tsika izao. Zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Amen. Hitanareo izany? Eto dia manambara, teo ambony izy ny teny hoe ny fanahy dia iray ihany. Dia 5 izy manambara indray hoe zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Amen. Hitanareo? Ny tompo fanahy masina ihany. Io ilay hoe telo fa iray. Ny fanompoana an'Andriamanitra dia fanompoana an'i Jesosy ihany koa. Dia fanompoana koa ny fanahy masina. Izy zao no miasa eto. Izy no miasa eto. Amin'ny fankatoavako an'i Jesosy, fankatoavako an'Andriamanitra dia manao ny asany ahako. Manambara aminareo. Satria tsy milamina mihitsy ny fanahiko zava-mahafely sy ampaminany raha tsy manambara izay tia ny fanahy masina ho ambara eto. Tsy nanomana ahako. Fa teo alohan'ny hiditra eto, alohan'ny hanomboka ny fotoana no nangataka teny taminazy dia voasokafako ny Baiboly dia io no nasehoany. Io no nasehoany. Dia izy no manazava eto. Fa izahako fitaovana fotsiny ihany, fitaovana kely tsy bitika fotsiny ihany. Dia izay ilay hoe misy tiany ambara aminareo, ambara amiko aloha, dia ambara aminareo izay miaina, mba hamonjeny ny fanahintsika tsirairay avy, mba hampihiratra ny masom-panahintsika tsirairay avy, mba hiomantsika ho any an-danitra. Fa tsy hijanona fotsiny amin'izao, ka ho variana amin'ny zavatra miseho eran-tany, fa manjary ho reraka isika. Manjary ho reraka raha ohatra ka mijery zavatra miseho eran-tany. Dia 5, avetsika kely 5. Zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Amen. Ry havana, mila manompo izany tsika, manompo an'Andriamanitra. Hitanareo izany? Mila manompo ny tompo ianao, na iza ianao. Ahoana ny fomba fanompoana an'Andriamanitra amin'izay kely anananao? Dia atao foana, mitory amin'izay olona hitanao. Ambarao Jesosy, ambarao ny tompo amin'izay olona fantatrao. 6.
zarazaraina ho samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Hitanareo zany? Zay le izy. Manambara indray izay Andriamanitra indray eto. Io Andriamanitra ihany ilay fanahy ara-nambarako teo. Jesosy ihany ilay fanahy. Dia ilay fanahy masina, fanahy masina ihany. Telo fa iray ihany ireo. Mazava tsara mihitsy ny teny hoe zarazaraina ho samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Zay le izy. Io le Andriamanitra miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra satria ilay fanahiny ao anatintsika. Ilay fanahiny ao anatinao, ilay fanahiny atao anatiko. Dia teo ambony dia Jesosy ny amin'ny fanompoana. Dia eto ilay asany andiny faheny eto dia manambara koa fanompoana koa io. Asan'Andriamanitra ne io hoe asany iray. Asany iray. Ny anjely any an-danitra dia midera an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, mitondra hafatra, mampita ny hafatra avy any an-danitra. Izay ilay ataon'ny anjely. Miaro antsika ny anjely. Rehefa ohatra mandroaka diavoly isika dia ny anjely koa mandroaka diavoly koa, manapotipotika amin'ny sabatra mihitsy koa ny anjely koa. Dia isika miady koa tsika, manapotipotika koa tsika amin'ny herin'ny fanahy koa tsika, amin'ny herin'ny fanahin Jesosy no manapotipotika ny asan'ny fahavalo. Dia miasa koa ny anjely, manampy antsika koa miasa. Izay le hoe ny anjely dia iraka Andriamanitra ary miasa ao an'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, tsika koa mpanompon'Andriamanitra, ka tokony tsy hatoritory isika. Raha te hitrany lanitra, tokony tena iaina foana ara-panahy. Ara-panahy. Tahaka ny anjely, satria tsika zanak'Andriamanitra, ry havana, hitsara anjely anie tsika indray andro any, hitsara anjely. Dia ahoana no toe-panahinao? Ahoana ny toe-panahinao amin'izao fotoana izao raha hitsara anjely ianao? Ahoana ny toe-panahinao? Mila tsika tena hoe mihay masina foana mba ho tonga amin'ny toerana izay itiavany tompo antsika, itiavany tompo antsika. Ary tiantsika koa io. Za tena tiako ary mamiko mihitsy zao miaraka amin'ny Jesosy. Tena tiako ary mamiko satria tena hoe nanandrana le miaraka amin'ny tompo, tena hoe fahasambarako izany. Tokony ho tonga amin'izay koa ianao. Amin'izay tsika ho tafiditra ny lanitra. Andininy fahafitsika izao. Ary ny tsiraray dia samy nomeny fanahy ary ny tsiraray dia samy nomeny fanahy ahay mampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Amen. Hitanareo izany? Ny fanahy masina tompoko dia nomeny isika mba ahay mampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Amen. Rehefa nisy fahasoavana nomeny ianao, fanomezam-pahasoavana nomeny ianao, hainao mampiseho izany amin'ny olona rehetra. Nefa ny eto ny tenin'ny Paoly eto dia mazava tsara fa tsy anatin'ny fihebeboana io, fa anatin'ny fanetretena ambany ambany satria any fanahy masina io fa tsy ianao. Izany hoe tsy antsika io, fa ny tompo no tompony tenantsika. Tsika dia bitika kely tahaka ny vitsika, fa tsika dia fitaovan'Andriamanitra. Tranony fanahy masina. Ampiasainy fanahy masina. Asan'ny fanahy masina no ataontsika. Ary tsika dia manaiky toerana. Zay le hoe mila manetry tena isika. Ary zay no ahaizantsika mampiseho amin'ny olona rehetra fanomezam-pahasoavana. Zay nomeny tompo anao dia atanterao. Mety misy atolotra mahay mozika ato, ataovy an' Jesosy, azo atao mozika azo tontolo izao, fa manjary satana no mandindia. Raha ohatra ka ataonao ny fahaizanao amin'ny mozika anaovanao azo tontolo izao dia miandry anao fahavalo, miandry anao satana any ambany. Fa raha ataonao an' Jesosy dia faly lanitra. Faly lanitra raha ohatra ka mahay mozika anao ataonao an' Jesosy. Eo ihany koa ny amin'ny feo. Raha mahay mirana tia mihira ianao aza mieritratra hoe ratsy feo, fa ataovy izay hira tianao fa ny tompo anamboatra ny feonao raha tena te hira anao louange ianao ho an' Jesosy. Dia ataovy an' Jesosy, aza mihirahira tsoa izao tontolo izao satria manimba, mandoto ny vavanao izany, mandoto ny molotrao, mandoto ny lelanao ary mandoto ny fanahinao. Satria tonga dia ny fahavalo no hiditra an-tsehatra akanao rehefa tonga ny fotoana raha ohatra ka hoe manao hira izao tontolo izao ianao. Tena amin'ny fahavalo izany fa tsy hany zanak'Andriamanitra. Efa lasa ny teo aloha tamintsika jentilisa fa tsy hany intsony izao itsika izao. Za teo aloha tena tia hira izao tontolo izao mihitsy teo aloha. Ary fanambarako tamin'ny témoignage ihany koa fa taty ampitan-dranomasina dia anisany hoe nanao fety mihitsy dia tena hoe manofa salina saotra izany. Dia tena hoe karazana hira dia tena tia hira. Fa ankehitriny tena hoe tena dilo ny sofiko raha mahira izao tontolo izao, dilo tsy zakan'ny sofiko intsony izany, tena
tsy zaka sofiko, tsy tiako enonakory. Zay le hoe efa olombavaotsika. Misy mihitsy zany ny fiavahana hoe aran'Andriamanitra tsika feno fanahy sy zao jetilisa teo aloha tena hoe mbola zao tontolo izao. Tena hoe feno fanahy tsika rehefa amin'i Jesosy dia tia zavatry lanitra foana fa tsy zavatry ny tany intsony. Vitatry ny amin'ny nofo fa ny fanahy foana no faly ao amin'i Jesosy rehefa tena ao amin'ny Tompo isika. Andiny fahavalontsika izao zafady. Fa ny iray dia nomeny fanahy teny fahendrena, ny iray dia teny fahalalana, araka izany fanahy izany ihany. Amen. Hitanareo izany? Eto izany zavatra anankiroa ny ambarana eto nefa ny fanahy iray ihany. Fanahy iray ihany. Ny iray hozy izy eto ny iray dia nomeny fanahy teny fahendrena. Misy zany tena manam-pahendrena rehefa miteny. Fanahy masina no manome izany. Ny iray no manome izany. Manam-pahendrena. Rehefa miteny dia tena hoe teny fahendrena no tenenina. Eo ihany ny toy ihany koa dia hoe ny iray dia teny fahalalana, araka izany fanahy izany ihany. Misy koa zany iray tena hoe teny fahalalana, mahafantatra. Nefa ny fanahy dia iray ihany, fanahy masina satria fanahy iray ihany io. Andriamanitra ihany no manome an'io. Izy no manome an'io. Andiny fahasivitsika izao. Ny iray dia finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ny iray dia fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana. Amen. Izany mihitsy. Ny iray zany dia tena hoe manana fanahy, tena hoe mino, manana finoana izy. Dia ny anankiray zany nomeny Tompo koa, nameny iray koa fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana. Hoety manasitrana. Ry havana mara zany. Ny iray dia manome malalaka antsika izy ary fantany ny sahazantsika. Misy manana bebe kokoa. Misy tsy iray fotsiny fa misy manana 3, 4, 5 ary rehefa Tompo manome betsaka zany. Io ilay araka ten'Andriamanitra hoe izay manana dia omena, fa izay tsy manana kosa dia ny kely ananany raha alana aminy, esorina aminy. Ry havana, mangataha amin'ny Tompo miovà, mijoroa, amin'izay omeny Tompo be dia be ianao. Amen. Amin'izay omeny Tompo be dia be, mijoroa tsara dia mandrosoa dia omeny Tompo fanomezam-pahasoavana maro ianao. Amen. Amen. Tanteraka aminao ilay izany manaova amen na dia tsy mare ahy ary ianareo. Dia tosantsika ny ten'Andriamanitra na dia tsy mahita moa izany azafady na dia tsy maheo anareo ara-zahako. Dia ny andininy fahasivitsika izao ifandraisintsika teo andiny fahafolontsika izao. Ny iray dia ny manao fahagagana, ny iray dia ny maminany, ny iray dia ny mahafantatra fanahy samihafa, ny iray dia ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny iray dia ny mandika fiteny tsy fantatra. Amen. Hatreo aloha. Eto zany jerevy tsara, maromaro ireo voambaran'ireo, maromaro. Miteny ten'Andriamanitra hoe ny iray dia ny manao fahagagana. Misy ny manao fahagagana. Fanahy masina ao anatintsika dia misy nomeny Tompo fanomezam-pahasoavana manao fahagagana. Ry havana lehibe indrindra izany saotran'i Jesosy isika. Dia manaraka izay dia hoe ny iray dia maminany. Amen. Fantatrareo moa izany anatin'ny mpaminany soran'i Jesosy lehibe izany. Ny iray dia ny mahafantatra fanahy samihafa. Misy koa mahafantatra fanahy samihafa. Sorantsika ny Tompo koa izany. Ny iray dia ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra. Eo koa zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Araka nambarako teto, misy nomeny Tompo betsaka hoy aho. Misy nomeny Tompo betsaka. Andininy io ihany ary ny iray dia ny mandika fiteny tsy fantatra. Misy zany mandika fiteny tsy fantatra. Raha vao mare izy ka raha misy olona miteny fiteny tsy fantatra dia fantany hoe izao no tiany ambara. Ny andiny faharaka ambin'ny folontsika izao. Ireo rehetra ireo dia asany fanahy iray ihany. Zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Amen. Hitanareo izany? Araka ny sitrapon'Andriamanitra no anazarany ny fanahiny amintsika zanany. Averiko indray, tsy jentilisa intsony hoy aho. Tsy manaonao foana intsony fa mila mijoro tanteraka ao amin'ny Tompo mba homendrika isika natrehan'i Jesosy. Ka mila antsika tena mitandrina mafy. Any amin'ny bokin'ny Galatiana tsy ho vakiantsika fa ka raisinao noty ao amin'ny Galatiana 5:5. Fantatsika tsara ny vokatry ny fanahy. Mety efa manomboka hitsenjery kosa angamba izay tompoko. Galatiana 5:5 dia vakio ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Eo zany dia manomboka ny amin'ny vokatry ny fanahy. Inona moa vokatry ny fanahy?
le fanan'Andriamanitra io ny anambara teo. Fa ny eo aloha zay manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo Galatiana 5:5 io dia momba ny nofo zavatra ratsy isan-karazany. Zay momba ny nofo. Tsy maintsy tsika tompoko mifidy anankiray. Zay rentsika mandeha araka ny nofo na zay rentsika mandeha araka ny fanahy. Ibebaka antsika rehefa avy eo, okantsika nomboka hianatra andeha araka ny fanahy. Raha mbola tsy hainao mandeha araka ny fanahy, mangatà aminy fanahy masina satria eo ilay izy raha antsoinao izy. Mangatà aminy hovainy, mangatà aminy mba hidirany ao anatinao, mangatà aminy. Dia tena hoe hiditra an-tsehatra izy amin'ny fiainanao rehefa manaiky ianao. Rehefa manaiky ianao, ny ray no manome anao ny fanahiny, tahaka ny nanomezany ahy ny fanahiny. Efa misy ny témoignage tany nataoko raha ohatra mbola tsy naheno ianao afaka jerenao. Ny ray no manome ny fanahiny an'izay mangataka aminy rehefa hiala tanteraka amin'ny ratsy isika. Omeny ray antsika ny fanahiny. Fa mila antsika tena hoe miala amin'ny fomba ny nofo rehetra mihitsy. Aza variana tsony amin'ny zavatry ny tany tompoko fa ho avy Jesosy. Ary tena hoe okantsika andeha araka ny fanahy. Vakio Galatiana 5:5 andininy fa 2:20 ka hatramin'ny 4:20 rehefa malalaka ianao. Satria ery amin'ny 7:10 dia manambara fa mifanohitra ny nofo anie sy ny fanahy. Mifanohitra ireo. Ka raha mandeha araka ny nofo isika dia oko fatantsika fa fahafatesana no miandry, fahafatesana no miandry antsika. Fa raha mandeha araka ny fanahy kosa isika dia lanitra no miandry antsika. Lanitra mandrakizay miandry antsika. Ny zavatra izay hitantsika rehetra momba ny amin'ny nofo, ny ady etseroa, ny korotana etseroa dia momba ny nofo avokoa izany fa tsy araka ny fanahy. Tsy araka ny fanahy. Vakio Galatiana 5:5-10 manomboka eo. Fa momba ny nofo avokoa izany tompoko. Ary tsy ankasitran'Andriamanitra izany. Tsy ankasitran'Andriamanitra izany. Hovakintsika atao amin'ny Efesiana. Ino vakintsika? Efesiana 4 ao ambadika eo ihany. Après ny Galatiana dia tonga vao avadika anao baibolinao dia Efesiana. Ino vakintsika dia avy eo tsika hivavaka tsika rehefa avy eo. Efesiana 4 tsy hovakintsika manontolo io fa hovakintsika ny eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 2:30. Eto zany amin'ny Efesiana io 4 io dia manambara ny amin'ny olona taloha sy ny olona vaovao. Araka teneniko teo rehefa ao amin'ny Jesosy isika rehefa itoeran'ny fanahy masina dia lasa olona vaovao. Vitatreo ilay olona taloha, ilay olona ratsy teo aloha. Fa mila antsika tena hoe miova tanteraka lasa olom-baovao zay ny fanahy masina no mitoetra anatintsika zany. Vakintsika ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Vakiko ny teny anaran'i Jesosy Tompo noho izany dia esory ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy anareo rehetra satria samy momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera fahaza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome toerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony. Fa aleo ikely iaina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay tena maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay ilaina mba azoany izay miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tomboka sehanareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny lolo-po rehetra, ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny faharatsiana rehetra. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy anareo ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Hitanareo zany? Tsara be ilay ten'Andriamanitra. Eto zany dia mazava be ten'Andriamanitra eto manambara amintsika ialantsika amin'ny asan'ny nofo. Jerevy tsara raha nihaino tsara nareo teo asan'ny nofo avokoa izany.
asany nofo avokoa. Manomboka an'io tompoko dia aza manome toerana ho an'ny devoly. Oka izay. Aza manaraka ny zavatra ratsy izay hitany masonao amin'izao andro farany izao. Satria momba ny nofo avokoa izany. Aoka andeha araka ny fanahy. Aoka hitady bebe kokoa an'i Jesosy mba ho tafiditra ny lanitra. Tena miaza mihitsy tsy mandany fotoana amin'ny zava-poana dia ho hitanao fa ho faly aminao ny tompo. Ary koa aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra. Aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra araka ny teny andiny 17 hoe ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisihana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Ry havana. Tombo-kase no nataon'Andriamanitra tamintsika. Ny fanahy masina zany dia tombo-kase amintsika zanany ety ambony tany. Ka aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinao. Satria ny fanahy masina dia tena hoe persona. Mety malahelo koa izy. Mety mitomany koa izy tahaka an'i Jesosy efa nitomany. Ka oakontsika tena hoe hitandrina mba tsy hampalahelo ny fanahy masina satria raha ohatra mampalahelo azy isika dia hiala ny fanahy masina tompoko. Hiala izy. Ka tena hoe tandrofo tsara ny fanahy iray ao anatinao mba hatafidiranao ny lanitra satria tiantsika ny iray. Tiantsika izy ka miantso antsika izy mba tena anatona azy hijoro eo anatrehany satria ny iray dia izy any an-danitra. Isika dia nofo isika nefa izy mbola namindra fota amintsika noho ny avy amin'ny fanahy masina ny avy amin'ny Jesosy tompo dia ankehitritsika aza zanak'Andriamanitra. Ka ny fanahintsika izay natao tao anatintsika tiany hovonjena. Tiany hovonjena. Ry havana, hivavaka isika. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra, hidera azy, hankalaza azy noho ny fitiavany antsika. Aoka ianao andohalika. Raha afaka mandohalika. Raha ohatra salama ianao dia aoka ianao andohalika. Aza mipetraka fotsiny ambony fandriana tompoko fa manetretena anatrehan'i Jesosy satria za tsy mahita anao, Jesosy mahita anao. Aza mipetraka fotsiny ambony seza kotra ambony seza ianao fa mitsangana dia mandoleva anatrehan'i Jesosy mba hiaino anao Jesosy. Fa raha ohatra moa tompoko ka tsy salama ianao, marary ianao ka tena hoe tsy afaka mandohalika, Jesosy no mahita tompoko. Jesosy no mahita. Araka ny teny teo hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Izany hoe toero ny fahavalo, aza manaiky ho rebirebe ny fahavalo ianao. Fa toero izy dia mandoleva anatrehan'i Jesosy, manetretena anatrehan'i Jesosy. Andohalika isika, hiantso ny fanahy masina, hiantso an'i Jesosy tsika, hibebaka tsika mba hamindra fo amintsika Jesosy. Raha ohatra tsy tsapanao ny amin'ny fanahiny iray hatramin'izay izay teo foana miandry ianao. Miandry antsika fanahy masina mba hanjakany ao anatintsika, mba hialantsika amin'ny ratsy rehetra. Ka oakontsika tena hitady an'i Jesosy tokoa. Hitady azy, hidera, hankalaza ny tompo satria Andriamanitra lehibe indrindra izy. Ataovy tompoko ny vavaka anao satria miaino anao Jesosy rehefa tena ataonao tokoa araky ny fanahy. Araky ny fanahy. Izany hoe ny fanahinao no miteny miresaka amin'ny Jesosy dia ho hitanao fa hanomboka ianao ahatsapa mihitsy hoe ao amin'ny fanahy ny vavaka ataonao. Andao ary tompo-hivavaka antsika eto amin'ny Jesosy ny mombanao. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy mandohalika Jesosy eo anatrehanao. Miantso anao tompo amin'izao andro alina izao Jesosy. Enao Jesosy no Andriamanitra. Enao Jesosy ilay fanahy masina. Ianao ray ilay fanahy masina. Ka miantso anao izay ray malala satria Jesosy tsapanay tokoa tompo satria Jesosy tsy mendrika izahay. Indreto izay tompo mandohalika eo anaty seza fiandriananao Jesosy malala. Miantso anao, midera anao, mankalaza anao satria raha eo ilay fanahinao Andriamanitra no nomenao anay. Oh Seigneur, misaotra ray satria zanakao izay. Zanakao izay ray malala.
Asany tananao izay zanak'olombelona, ary araka ny teny anaty baiboly dia nataonao ambany kely noho ianao izay zanak'olombelona. Misaotra ray, satria fitiavan-dehibe tokoa izany, fitiavana tsy misy toy izany. Izay tsy mahay mitia ray io, fa ianao no nitianay voalohany, no arianao izahay hitovy endrika aminao. Nefa n'izay zanak'olombelona dia tsy nanaja anao ray malala, tsy nanaja anao izay, fa ratsy teo anatrehanao, ratsy dia ratsy izay. Ary ankehitriny Tompo dia tsy mendrika akory izay na dia hiantso anaranao ary, nefa mbola namindranao fo, mbola fahasoavana no ahafahanay miresaka aminao amin'izao andro alina izao. Enao ray any an-danitra, okanao hiondrika hijery anay, satria ny teninao dia ny an-danitra ianao ray any, miondrika mijery zanak'olombelona. Mitady ianao Jesosy mijery ianao raha misy manao ny marina, nefa ny teninao dia samy mpanota avokoa izy rehetra, ka tsy mendrika voninahitra ao, ka mamindra fo aminay ray malala ao. Mamela ny heloka satria tsy mendrika tokoa izahay, tsy mendrika izay ray malala ao eo anatrehanao, fa ianao no masina, ianao no tsara indrindra, no lehibe indrindra Jesosy io, ary tsy misy toanao. Jesosy marala ao, ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao, ho any aminao irery ihany. Tompo, ianao no andrandray ny tany, ianao rery ihany no mpamonjy, ianao rery ihany no fiandohany zao rehetra izao, no rery ihany koa no hiafarany zao rehetra izao Jesosy, ary tsisy lalana hafa, tsisy fomba hafa azahoana famonjena Jesosy afa-tsy amin'ny alalanao. Ka misaotra anao Jesosy, satria Tompo, ianao nanaiky nanolotra ny tenanao ho anay, ianao nanaiky nanolotra Jesosy ny tenanao sy ny ranao, ny tete noho ny tsy famendreanay. Misaotra ray satria foinao anay zanakao lay tokana, foinao anay Jesosy zanakao lay tokana, hoavitra no fahotanay. Mankasitraka anao ray malala, no le Andriamanitra lehibe indrindra ary tsisy toanao. Ianao le Adonai, ianao le Yahweh, ianao le El Shaddai, ka misaotra anao izay. Ianao le Elohim, ianao le Andriamanitra nofo rehetra, ka mankasitraka fenanao, midera mankalazanao satria tsisy toanao. Ray malala ho misaotra ny amin'ny fanahy masinao, misaotra ny amin'ny fanahinao lehibe indrindra, izay fanahinao izany, nefa ny foinao ho anay olombelona maloto tsy mendrika akory Jesosy, foinao anay ny fanahinao ray malala, ka nanaiky ianao nanadio anay ary nampiditra ny fanahinao ao anatinay, ho anay izay zanakao tsiraray avy. Eny Tompo, raha manaiky ianao izahay miala amin'ny ratsy fanao rehetra, mankatoanao, dia anao nanome ny fanahinao anay, ka misaotra anao ray ny amin'ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ny amin'ny fanomezana izay nomenao dia ny fanahinao izany. Tsy voavidim-bola izany ray, tsy voavidim-bola ray io, ka misaotra anao ao, misaora ny Tompo ianao, rehefa zanak'Andriamanitra misaora azy ianao. Misaotra anao aray, mankasitraka anao. Raha mbola tsy zanaky ny Tompo kosa ianao dia mangatà famindram-po aminy, mangatà aminy mba azahoanao ny fanahiny iray ao anatinao koa. Mibeba dia mangatà aminy, ka misaotra anao aray malala amin'ny fanahinao izay nomenao ahy. Misaotra ray satria masina ianao ary tsy mipetraka amin'ny trano maloto ianao, fa tianao izay adio araka ny baikonao tamin'ireo zanak'Israely, hoe masinao Tompo Andriamanitrareo, ka ao koa masina koa ianareo. Didy nomenao izany Jesosy io, ka omenao anay koa, eny araka ny teny koa amin'ny Hebreo, fa zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitanao. Ka misaotra anao ray ny amin'ny fahamasinana, amin'ny fanahy masinao izay mitoetra aminay, izay mitoetra ao anatinay. Reo Jesosy ny zanakao tsiraray avy,
izay mbola tsy manana ny fanahy masinao tompo ka mangataka aminao. Okanao hiaino ny fibebahana izy ireo, okanao hiaino an'izy ireo tompo ka okanao ame ny fanahy masinao amin'ny tsiraray avy, okanao anome ny fanahy masinao amin'ny tsiraray avy izay mangetaeta mba handray ny fanahy masinao, mba handray ny fanahy masinao. Jesosy izay kosa tonga dia hibebaka mangataka ny famindramponao, okanao hibebaka mangataka ny famindramponao. Jesosy mamela anay, mamindrafo aminay raha tsy natsapa izay ny amin'ny falebiazan'ny fanahy masinao, raha tsy natsapa izay ny amin'ny falebiazan'ny famezam-pahasoavana izay nomenao anay, satria famezam-pahasoavan'ny lanitra izany, famezam-pahasoavan'ny lanitra izany fa tsy ety ambonin'ny tany. Ka mifony izahay raha ohatra nandray maivana ny fahasoavana izay nomenao anay, izay soa rehetra nomenao anay. Jesosy dia hifonanay aminao raha ohatra tsy takatray, tsy takatray amin'ny manofo anay ny falebiazan'ny soa izay nomenao anay. Dia ianao fanahy masina tsara indrindra ho, ianao fanahy ny iray tsara indrindra ho, ary ireo fanahy tsara rehetra izay nomenao anay, famezam-pahasoavana tsara rehetra izay nomenao anay, izay anatinay tsiraray avy, dia misaotra anao ka hifona aminao zay, fona aminao ny amin'ny tsy fahatsapana izany, mifona aminao ny amin'ny tsy fankatoavana ianao indraindray, mifona aminao ny amin'izay tsy fenonay ianao indraindray fanahy masinao, mifona aminao ny amin'ny fijerinay tsy mendrika indraindray fanahy masinao, nefa ny ianao no mijery amin'ny masonay. Jerinao ray malala ho, fijery am-pitiavana, fijery lanitra, fijery be fitiavana ray eo. Indraindray izay tompo dia tsy mahatanteraka an'izany, ka mifona aminao satria mampalahelo ny fanahy masinao izany, mampalahelo ny fanahy masinao izany, ka mifona aminao. Mangataka aminao koa izay Jesosy fifonana aminao. Indraindray izay dia miaino araka izay fiheveran'ny sainay sy ny sofinay amin'ny manofo anay, ka mifona aminao Jesosy, mifona aminao. Nefa ny fanahy masinao efa manakana anay, tsy hiaino tahaka an'izao tontolo izao, fa hiaino araka ny sitraponao. Ka mifona izay fanahy masina, mifona izay fanahy masina, oka izay tena ankatoanao tokoa, ka hiaino tahaka ny fiain'ny lanitra, ka hiaino tahaka ny fiain'ny lanitra fanahy masina dia ny fiainonao. Ka tena ho tanteraka aminay izany, ankatoanao tanteraka araka izay sitrakao reriany, fa tsy sitraky ny nofinay, satria mazava tsara ny teny rehetra izay nivakinay teo, mazava tsara fa mila izay mandeha araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo. Ka ampianary manomboka an'io fanahy masinao, hiaino araka ny sitraponao, ary koa hijery araka ny sitraponao, tahaka anao reriany fanahy masinao. Oka koa anao fanahy masinao, anadio ny vavanay, diovy ny vavanay mba hiteny tahaka ny fiteninao fanahy masinao, ka izay soa sy tsara ihany no ambaranay. Oka ianao anendry ny lelanay mba tsy teniteny foana, hifonanay aminao ny teniteny tsy fiteny rehetra izay navoaka ny vavanay, satria mampalahelo anao izany ray malala ho, mampalahelo anao izany. Ka mifona aminao izay, diovy ny vavanay, diovy ny lelanay mba hiteny soa mandrakariva, mba hiteny araka ny fiteninao Jesosy, mba hiteny araka fiteninao fanahy masinao. Sasao ny lelanay, oka ianao anadio amin'ny ranao Jesosy, ny amin'ny fiteniteny tsy mendrika rehetra. Oka ianao andory izany amin'ny ranao soa, amin'izay fiteny tsy saza rehetra tokony avoaka ny vavanay, fa oka ianao fanahy masinao no afo miteny amin'ny vavanay, satria ianao dia afo velona ianao, Andriamanitra afo mandevina ianao. Ka oka ianao fanahy masinao no hiteny amin'ny lalanay, mba hiteny soa mandrakariva izahay. Oka ianao nisy fiambenana ny vavanay Jesosy, oka nisy fambenana vavanay Jesosy malala ho, tahaka ny teny Davida mpanomponao hoe asio fiambenana varavaran'ny molotro. Mangataha amin'ny tompo anao, mangataha amba sy ny fiambenana varavaran'ny molotro ao Jesosy io,
mangataka aminao a Jesosy, asio fiambenana ny varavarany molotro Jesosy malalao, mba tsy hanotako aminao, mba tsy hanotako aminao, fa itenenako soa mandrakariva araka izay tianao, araka izay tianao Jesosy, satria ny teny amin'ny voaka vavanay no hitsarana anay, teny aloka vavanay no hitsarana anay, anamarinana anay sy hitsarana anay. Ka okenao Tompo hanadio ny vavanay, okenao Tompo hitandrina Jesosy, tandremo Jesosy ny vavanay Jesosy malalao, arovy izay mba tsy teny fitaka, mba tsy teniteny foana, fa mba hiteny soa mandrakariva ao aminao Jesosy malalao. Mangataka aminao koa ny fisainanay tsiraray avy, okenao fanay masina no anatin'ny fisainanay, mba hisainany lanitra izay araka ny teny amin'ny teninao koa tanaty baiboly dia manambara hoe saino zavatra any ambony izay toeran'i Kristy Jesosy. Ô Seigneur, ka izay isainany any an-danitra, ka ny fanainay isainany an-danitra mandrakariva, mba tsy hijery foana izao korotana amin'izao tany iainanay izao Tompo malalao, ka izay isainany any an-danitra Jesosy malalao, satria any no hiafaranay, any no hiafaranay Jesosy malalao, maniry mafy izay Jesosy hiafarany an-danitra Jesosy. Engany Tompo tanteraka tokoa izany Jesosy, any no fanirenay Tompo malalao, ody any trano, ody any aminao Jesosy rehefa tonga ny fotoana Jesosy malalao. Ka ny sainay Jesosy adio, diovy amin'ny rano ny sainanay Jesosy malalao, diovy amin'ny rano ny sainay Tompo malalao, mba adio Jesosy. Eo koa Jesosy ny tananay nofo Jesosy, ny tongotray Jesosy sasao amin'ny rano soa Jesosy, sasao amin'ny rano soa Jesosy malalao, mba adio eo anatrehanao izay, mba ankatoanao tsara anao izay sitrakao, andeha araka ny sitraponao Jesosy. Diovy amin'ny rano ny tananay, ny tongotray Jesosy, mba adio eo anatrehanao, mba adio eo anatrehanao Jesosy malalao. Sotronay ny rano Jesosy, sotroy ny rano Jesosy, minoy anao, mandehana araka ny fanahy finoana, aza miana ny finoana anatinao, fa minoy anao, minoy satria tsika mandeha araka ny fanahy, araka ny tenin'Andriamanitra teo, mandeha araka ny fanahy, minoa ny Tompo Jesosy. Sotroko Jesosy ny rano Tompo, anadio Jesosy anatin'ny taovako rehetra, anatin'ny lalan-drako rehetra Jesosy malalao, okenao Tompo andoro sitsy anatin'ny taovako Jesosy. Ny ranao Tompo no tena fisotro Jesosy, ka diovy Jesosy ny lalan-drako amin'ny rano, satria Tompo zanakao aho, zanaky ny lanitra Jesosy malalao, ka diovy amin'ny rano soa ny taovako rehetra, ny lalan-drako, ny taovako rehetra ray malalao, diovy amin'ny rano soa, diovy amin'ny rano soa Jesosy malalao. Ny masom-panahiko ampahirato, ny masom-panahiko, diovy ny masom-panahiko ampahirato, ahitany zava-miafina Jesosy io. Kenao anadio ny masom-panahiko, kenao ampafantatra izay rehetra sitrakao, sasao amin'ny rano soa ny taovako rehetra, ny masom-panahiko rehetra, diovy amin'ny rano soa. Kenao andoro ny loharano karetina izay mitantady fola anatin'ny tenako, potehako amin'ny rano zany Jesosy, dorako amin'ny rano zany Jesosy. Enao ilay fanahy ny fanasitranana, kenao fanahy masina, andoro loharano karetina anatin'ny taovako, anatin'ny tenako, dorako amin'ny afinao zany, dorako amin'ny afinao zany fanahy masinao, izay rehetra tantady forona rehetra dia potehako amin'ny afinao zany fanahy masinao. Enao no mpanasitrana, enao no mpanadio tanteraka anay, ka misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina. Ka koa enao ameno anay tsiraray avy, kenao ameno anay tsiraray avy fanahy masina. Mila anao izay fanahy masina, fenoy anao izay tsiraray avy, kenao ameno anay ny afinao, fenoinao izay fanahy masina, rempli izay fanahy masina, mila anao izay, ilay fanahy ny iray. Enao rery ihany no afaka manamboatra anay, enao rery ihany no afaka manavotra anay, ka misaotra anao fanahy masina, mankasitraka anao, mideranao. Mivavaka izay fanahy masina ho an'ny tany, mivavaka izay manokana ho an'ny Madagasikara, an-tanindrazanay Jesosy mangataka ny famindramponao, mibebaka ho an'ny Madagasikara izay, mamela Jesosy ny gasambatan'olona ianao, mamindra fo amin'ny gasy tsiraray avy Jesosy. Kenao Tompo ampisy ny filaminana Tompo ao amin'ny tanindrazanay,
mifolo izay tompo malala ho an'ny gasy tsiraray avy manomboka amin'ny mpitondra Jesosy ka hatramin'ny zaza minono tompo malala ho mangataka aminao Jesosy malala ho mamindra fo re Jesosy eo mamela ny tsiraray avy amboary Jesosy ny sainy tsiraray avy mba hifankaty Jesosy mba hifandefitra Jesosy malala ho mangataka aminao Jesosy satria ianao tompo malala ho ianao dia tompony filaminana ianao Jesosy fa tsy tompony fikorontanana Jesosy malala ho mangataka tompony famindramponao mangataka ny famindramponao tompo malala ho oka Jesosy hiditra antseratra Jesosy eo Madagasikara ampilamina Jesosy an-tanindrazanay ampilamina tompony tanindrazanay tompo malala ho mangataka aminao tompo oka hifankaty ny gasy Jesosy oka Jesosy hijoro ny tsiraray avy Jesosy mba hifamela heloka mba hifankaty mba hifampitantana Jesosy andeha araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo Jesosy malala ho ka hitady solution Jesosy mba ampilamina Jesosy ny tanindrazanay tompo malala ho oka ianao tompo hiditra antseratra Jesosy mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao Jesosy malala ho tompo malala ho hoentina aminao koa Jesosy malala ny eran-tany Jesosy satria tompo ny eran-tany mihitsy Jesosy no feno korotana Jesosy tsy soa Jesosy ny filaminana Jesosy ka mangataka aminao tompo malala ho hiditra antseratra Jesosy ampilamina Jesosy ny eran-tany tompo malala mamindra fo ianao mamindra fo Jesosy amin'isa zanak'olombelona Jesosy malala ho isam-batan'olona Jesosy oka ianao amindra fo Jesosy amboary Jesosy ny tsiraray avy Jesosy malala ho naiza Jesosy oka ianao amindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy anamboatra tompony tsiraray avy Jesosy era zotozo tompo malala ho mamindra fo ianao Jesosy malala ho oka ianao ndefa ny anjelinao hiaro zanakao eran-tany Jesosy malala ho alefaso tompony anjelinao Jesosy malala ho hiaro zanakao Jesosy eran-tany Jesosy naiza tompo misy andreo zanakao Jesosy arovo ny tsiraray avy eo koa tompo malala izay mbola tsy manana anao Jesosy ka anatin'ny fahasarotana amin'izao ora sy fotoana izao misy Jesosy ireo mijaly Jesosy malala ho mangataka aminao tompo oka ianao Jesosy amindra fo Jesosy oka ianao tompo andefanjely tompo hikarakara an'izy ireo anavitra an'izy ireo tompo malala ho oka ianao tompo hiseho Jesosy ny fahalehibiazanao tompo amin'izay olona Jesosy mila vonjy tompo amin'izao ora sy fotoana izao mifona ho an'izany olona izany tompo malala ho mangataka fifona tompo amin'ny olona izay mila vonjy Jesosy oka ianao tompo amindra fo Jesosy amin'izay olona mila vonjy aminao amin'izao ora sy fotoana izao tompo malala ho alefaso ny anjelinao Jesosy malala anavitra izay mangetaeta famonjena amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy malala ho tondra kosa Jesosy malala ny olona manam-pahoriana Jesosy oka ianao tompo ampahery Jesosy no anatin'ny fahoriana amin'izao ora sy fotoana izao tompo eran-tany Jesosy mangataka Jesosy ny fampiononanao Jesosy malala ho andreo izay manamanjo Jesosy malala ho ampaherezo tafiniherinao Jesosy mba tsy ho reraka tompo malala ho ny olona tsiraray avy ampafantaranao tompo izay tsy mbola mahafantatra anao Jesosy malala ho amboary Jesosy ny tsiraray avy Jesosy malala ho izay mangetaeta tompo anatiny anao misaotra anao Jesosy noho Andriamanitra tsara indrindra ary tsy misy toanao Jesosy malala ho misaotra tompony amin'ny teninao mamy anio misaotra tompo satria Jesosy nampahirana izany amin'ny fanahy masinao mankasitraka fanahy masina midera mankalaza anao manandratra anao fanahy masina lehibe indrindra ho satria anao no eto aminay mandrakizay ka ny voninahitra dia anao ry any Jesosy anao ry any ray malala ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra tsy ankehitriny ary mandrakizay doria mankasitraka tompo oka ianao hiaro zanakao tsiraray avy amin'izao andro alina mangina izao oka ianao hiaro ny tsiraray avy oka ianao andefa ny anjelinao Jesosy hiaro ny tsiraray avy Jesosy ary koa ho tanteraka tompo izahay tsiraray avy mba tahaka ny zanak'akoho ao ambany elatry ny reniny Jesosy dia ianao tompo
mba ao ambanin'ny tana mahirinao jesosy zanakao tsiraray averan-tany na aizanaiza tompo misy an'izy ireny ny ampitso tompo apetraka aminao jesosy amin'ny toerany tsiraray avy jesosy arovo zanakao tsiraray avy tompo eo ambanin'ny tana mahirinao aza mandao anay tompona mafoy anay jesosy afa milanao izahay mankasitraka karaha io misaotra jesosy tianay ianao maminay ianao ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra tsy ankehitriny ary mandraka zay doria misaotra jesosy misaotra jesosy io alleluia amen alleluia zay ry ava-malala amin'ny tompony fotoanantsika anio dia mahireza daholy dia oka ho fen'ny fanay masina ianao dia ny voninahitra ho an'i jesosy rery ihany dia amin'ny sabata indray tsika mioana eto en direct veloma daholo tompoko amen